Sady fanatanjahantena no fialambony ny danse orientale izy ity dia ny firenena tatsinanana efa manomboka mahazovana eto Madagasikara ny fankafizana malagasy izany tontolony di orientale izany maro no efa liana amin'izy ity. Ao anatin'ny taona maromaro zay dia rivotra nitsoka teto amintsika ny fankafizan'ny tanora ny Zumba. Amin'izao fotoana izao kosa nefa dia maro ny karazana dia mahaliana ny malagasy ankoatra ireo efa nisy teto hatramin'izay. Anisan'ireny ny danse orientale na ny dia ny firenena tatsinanana any Azia any. Ho an'ny Priskara Kotomalala izay tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny kompania Belara izay niforona ny taona 2024 dia mahaliana ny tanora malagasy io karazana dia io. Tsy ny tanora sy ny ankizy ihany anefa no voasarotra fa ny olon-dehibe ihany koa. Tsy voatery tsy maintsy ankizy ihany fa misy olon-dehibe konkoa dia mizahana ampanazay mihitsy ara izao ny apehitra amintsika satria araky ny danse sy le ohatr'izany misy eto amintsika manko ohatrany hoe mbola ny tanora mahazo vahana sy ny ohatr'izany fa le anay ara izany ataoko angamba fa ohatrany hoe ny olon-dehibe ara angamba mibetsabetsaka kokoa. Mariana fa ny karazana dia arabo Belidensin na ny dian'ny kibo no tena iangaliany ireo vehivavy misy 50 mahery ao anatin'ity club ity. Akoatra ny fanalana ny vesatry ny asa nandritra ny herinandro dia tonga miala voly sy manao fanatanjahantena ao amin'ny centre kitana Isoraka avokoa ireto vehivavy mpakafy ny danse orientale ireto. Mahafinaritra be mijery sady ny sensualité be izay mampanalany anatra izy rehefa manomboka amin'ny videbe anatra ny izy dia manomboka mifakitakana efa Madagasikara. Reto mpengaly dia tatsinanana reto izay miezaka mifampizaratra kefa ao anatin'izany karazana dia ankafiziny izany. Dia hatretan'ity tokolasy tompo vavy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ary tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino araka ny fanambara teo ny fandarana mahenika aoriana amin'izao fampalalam-baovao izao hitondrana amintsika ny zava-misy any Etazonia any ny makasika indrindra ny fahefana misy ao amin'izany tanàna lehibe izany firenena matanjaka izany no entina amintsika ao anatin'izay fanadihadiana izay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Un autre nous vauvons